Ampifandrinatr'andriamana no azontsika fampizara Mofonaina toy izao afantarantsika sitrapon'Andriamanitra hainonao zany koa satria zava-dehibe fiainantsika miainy tenin'Andriamanitra isan'andro indrindra ho ampianarina amintsika. Koa dia ho aminareo hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny famindrampony sy ny fiadaniny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fitarian'ny fanamasina hiasa mahery aminao andray zo afatra tsara izao. Talata 3 Janoary 2024 imbajenantsika lohevitra manao hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Anahatra anao ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalazana ary anao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy hiderana ary anao mandrakizay dory. Lehibe Jehova ka tokony hideraina indrindra, ary sakatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy miderana isanao amin'izay mandimby azy, sy anambarana isanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no sainitsainiko. Ny hery ny asanao matahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anona fahatsiarovana be ny fahatsaranao izy, sy hioby ny fahamarinanao. Amen. Andriamanitra yo ampiray sore izahay zanaka mahazoto tsara ka avita be amin'ny asy izay ata fa fitiavana ianao ka afaka ampiray toko anao enganeza Gesù Kristi pamunziramani luani fiangonana ampianaru isa ifankati aminya siumunana mawiraiani inzireja unitunu bavaka Luna hafana unifuna naiza misya naitevuluna ifana pifanja engane usana si uvavira mentinani vavaka amadrusuni vivakatiavana sisi fana
ivavaka isika. Ry tompoandriamanitra io andriamanitra mpampahery ianao, sotranao zay ny amin'ny fiandriananao sy ny fandaminanao ny fiainanay, fa afaka mivelona amin'ny finoananao ary mijoro vavy lombelonao amin'izany toy izay. Midera mankalaza mame voninahitra narinao masina zay. Tompo, be ny fahadisoanay, ko mifona aminao, mamelany elikay, mamindra fo aminay. Fanamasino, midira ty anatinay ray siainy sy andray ny afatra tsara avy amin'ny Mofonaina zay sy omenao anay. Mitenena tompo fa vonintenanao zay, aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny Mofonaina ho antsika miteny ity rehavana marala dia hitanao ny filazantsara araka ny Jaune. Jaune toko 12, ny andiny fa 7:30 ka hatramin'ny 7:70. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo. Mba tanteraka ny teny nataony Isiaka aminany hoe: Tompoko, iza nino ny teny nampitondraina anay? Ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehovah? Izany ny tsy nahaizany nino, satria hoy koa Isaia: efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hahita ny masony na halala ny fony, dia tsy hibebaka izy, ka tsy hahasitrana azy aho. Izany teny izany no lazainy Isaia, satria nahita ny voninahitra izy ka laza azy, kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy. Nefa no ny Fariseo dia tsy nanaiky ireo, fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy mivoninahitra avy amin'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana malala ho aminao trano ny fiadana avy amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika ilay mofo ny fiainana, Mofonaina ho antsika koa. Vakena tamintsika teo ny filazantsara Jaune toko 12, andiny 7:30 ka hatramin'ny 7:70. Laza ny fampianaran'i Jesosy tamin'ireo Grika tahita ka nanehoany ny olona mino ny teny fahazavana. Ahoana ny olona mino ny teny fahazavana? Zava-dehibe zany rehefa. Ny olona mino ny teny fahazavana dia zao: miala mitahotra, miala mitahotra. Dia hoy voalaza ny 2:70. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy, nefa no ny Fariseo dia tsy nanaiky. Rehefa nampianatra Jesosy Kristy ravana, dia voalaza eto fa nisy tamin'ireo mpanapaka na ny mpikamana tao amin'ny Sinedrona nino azy, kanefa na dia nino azy ireo dia tsy sananao fanekempinoana no nitahotra. Natahotra izy ireo sao ho voaroaka hiala tao amin'ny sinagoga. Araka izany dia mety ho sakana tsy hahafahan'ny olona mino sy maneho ny finoanan'i Jesosy Kristy ny tahotra sy ny fiarahamonina. Mety mahazo mpino kristiana ankehitriny koa izany, mila mandresy ny tahotra ny mpino, fa tsy menatra araka ny voasoratra hoe: fa na iza no menatra sy ny teniko, dia menatra azy koa ny zanak'olona, raha avy amin'ny voninahiny sy any amin'ny rainy ary any amin'ny anjeny masina. Fa zao koa ry havana, ny olona mino ny teny fahazavana dia zao: misafidy ny voninahitr'Andriamanitra. Misafidy ny voninahitr'Andriamanitra. Teo voalaza amin'ny 7:70. Fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reto mpanapaka ireto ry havana, izay ninan' Jesosy Kristy kanefa tsy sananeo izany finoana izany ampabimaso, dia nanao izany ho fiarovana ny voninahitra eo amin'ny fiarahamonina. Nanamaivana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra izy ireo noho ny voninahitra eto an-tany. Naleon'izy ireo nampandefitra ny finoanan'i Jesosy Kristy mba ho fiarovana ny tombotsoany manokana. Marina nefa fa ny tena finoana marina an'i Jesosy Kristy dia tsy mitady voninahitra ho an'ny tena manokana, fa mame lanja ny finoana azy ka mametraka izany ho larana voalohany eo amin'ny fiainana. Ome voninahitra Jesosy Kristy. Izany rehefa nampianaranao. Ome voninahitra Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetra, izy aloha. Ary avy amin'izany voanao, raha izany no heverinao ho mahasoa fiainanao. Raha izany rehefa ary andino teny eo an'Andriamanitra ny voninahitra. Andeha vavaka isika. Andriamanitra o, misaotra noho ny Mofonaina nomenao anay, ny amin'ny ilazany Jesosy fa ny olona mino ny teny fahazavana dia tafala mitahotra ary dia misafidy ny voninahitr'Andriamanitra. Vavaka aminao zay ny amin'ny asa nomenao anay, ivelomanay, da io izany. Ary dia hiaro ny ankonana misy anay ary haneho ny voninahitra ao an-trano ianao. Tompo, io asa no mitady izany. Tompo, vavaka aminao zay ho andreo marary mila ny fivavakay. Atsoro ny tananao haniendry ny rofo sy ny aretina rehetra. Atoany ny asa fitsaboana. Atanjao ireo azony manjo, ampio ireo marefo zokiolona sy ny sahirana. Mitasiany amin'ny hazakazaka ataonay, ka hampiarezanao anay amin'izay ataonay sy ny fikasanay. Da io ny fianarana
fitezana taonay tompo taio firenenay eny avota aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay satria amin'ny anarana ovanay zany vavaka izany miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe raha nay ao izay ny an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao any sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra mehony anio izy anina sahaza anay ary mamela ny elikay tahaka namelanay izay meloka taminay ary azo mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isan'ny fotoana riavina ny itsodrana tondranao aminaran'i Jesosy Kristy engany Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ikameantsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavana ampionana ny fonareo sy ampasery anareo hanao izay tsara rehetra amin'ny asa na amin'ny teny amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.